An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparany Rabeloataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio. Faly manolotra ny arapa ho antsika rehetra indray ny tenako pasteur Rabeloataona Andriaparany amin'izao fotoana izao miaraka aminareo amin'ity fampahirezana, fampianarana, fijona vavolombelona izay rahantsika eo ampiatrehana ny fiandrasana an' Jesosy Kristy Tompo. Mialohany nokafantsika ny ten'Andriamanitra dia handeha hanondrika alohantsika hivavaka aloha isika. Andriamanitra io misaotra anao indray izay amin'izao fotoana izao izay iarahanay mifampahery manokatra ny teninao ary ametraka ao am-ponay ny fanantenana mandrakariva eo an-dalana Hody any amin'ilay fiainana mandrakizay izay no maninao anay tsirairay avy. Sokafo ny fompananay mitenena tompo fa miaino izahay naranao Jesosy. Amen. Ny lohateny tsika moa dia mazava ho azy an-dalana Hody. Raha miresaka an'izany efa nambara teo aloha dia misy heviny be dia be fa amin'ny maha kristiana antsika dia manana toerana izay ao am-pontsika lalandava isika andehanana Hody dia ilay efa miandry antsika no manin' Jesosy Kristy izay omeny antsika rehefa iseho amin'ny fiaviany fanondrony izy. Tantara avy hatrany no entiko amintsika amin'izao fotoana izao kanefa mialohan'izay dia mifanontaniana mipetraka mandrakariva manao hoe vonona ve isika fa ho avy Jesosy. Vonona ve isika fa ho avy Jesosy. Hitantsika ny famantarana rehetra, ny zavatra rehetra tato anatin'ny fotoana fohy dia ohatran'ny mifanetiety, mifanakaiky ny famantarana ny fiavian'i Jesosy. Tamin'ny 12 Janoary 2024 teo dia nanam-pikasana handeha ho any Chicago zahay hiaraka hifaly sakafo fianakaviana anankiray tao anaty fiara. Kanefa ny programa tao anatin'izay dia hoe handeha machine, handeha tany zany. Izany hoe izy io miala amin'ny 12 sy 9:30 minitra. Izay zany ny fiangany atoandro dia mila tonga eo amin'izay fotoan'izay raha handeha. Alakamisy io andro io ary ny marainan'io izay tsy nianatra ny zanako satria tapakandro ihany izy rahateo. Talohan'izay dia somary nitaraina narary nify dia nararotina zany andao ary aloha hamonjy toeram-pitsaboana nify any amin'ny dentista mba ho tsaboana. Rehefa tonga tao satria tsy nanana rendez-vous na fotoana izay natao mialoha tamin'ny dokotera dia niandry kanefa nimendry ireo fotoana ihany hoe afaka miditra fa miandry kely fa be dia be ilay olona dia tsy ampy ny efitrano izay fandraisana na dia maro ary ny dentista mitsabo nify. Rehefa nandeha ny fotoana miatombotra ihany ilay ora izay tokony iomanana andehanana hamonjy ilay train. Dia ny fampiantso tamin'ny tany an-trano moa dia avy eo zany teny aloha 10 minitra aloha fa vao tsy voay amin'izay dia handeha izay. Tonga ny 10 minitra dia nankeo amin'ny ireo mpandray ny marary hoe tsy tratranay ilay satria izay mbola handeha
mbola hamonjy fotoana misy zavatra hatrehana fa alao atao apitso. De namboarina le fotoana de tsy maninona fa apitso zoma 24 zany nareo miveo ozy de lasa zay. Tonga tao an-trano de zay moa efa vonona teo fa niditra tao anaty fiara miodikodina kely nanao zavatra eo de lasa. Rehefa nandeha nefa nampidina tao anatin'ny GPS ny lalana zay aleha anenjena ilay fiaran-dalamby, ilay train, de amin'ny 12 sy 13 minitra ny tonga eo amin'ilay toerana, zany hoe efa tara 4 minitra zany zay. De teo zany de ahoana no atao de andao andeha efa tratra foana io de somary mandeha mafy de niezaka nandeha mafy. Niezaka nandeha mafy kanefa naizana zany aza rehefa mandeha mafy ihany koa de misy polisy eny an-dalana koa nefa somary ny namana miaraka tao anaty fiara de niteny hoe aleo tonga de fiara no entina fa aleo tsy mandeha lamasinina isika fa avy hatrano de andeha fiara ty no entina ndao tonga de tiany asitsika essence de lasitsika. De za moa zany no namily ny fiara de hoe tratratsika zany fa andao efa nandeha ty an-dalana de mena ihany ny atongavana 12 sy 13 minitra lasa 1:20, lasa 12 sy 10 minitra, lasa 12 sy 13 minitra. Ny fotoana tamin'io koa nefa de malalana satria mbola nisy ny ranomandry eny amin'ny arabe zay tsy ahafahana tena manenjika ara-potoana ny zavatra tratrano. De rehefa nandeha de hoe raha tonga amin'ny 12 sy 13 minitra sika de tratratsika ny fiaran-dalamby ny lamasinina fa andao. De rehefa akaiky tonga amin'ny toerana zay isan'ilay fiaran-dalamby zay atsona hoe South Bend Airport satria eo ihany koa no misy ny fiantsonan'ny fiaramanidina eo amin'ny toerana io. De tamin'ny 12 sy 13 minitra efa tazana hoe io lay fiaran-dalamby fa mirehitra ny jiro de niezaka tokony tratratsika nametraka ny tobila teo amin'ny parking zay. De za moa zany tonga de niteny andanareo manenjika tamin'ireo olona tao anaty fiara fa iza ametraka ny tiaingana de manenjika anareo. Rehefa tafahodina nametraka tsara ny fiara teo amin'ny toerana zay nametrahana azy de iny lay lamasinina fa nandeha tsy moramora ary izay rehetra de tsisy tafiditra. Tara tao amin'ny 30 sekondra teo eo zany zay. Ina lesona voalohany azo tsoahana. Ny tenin'Andriamanitra aloha de milaza ao amin'ny Matio 5:20 sy ny Lioka 12:7. Zao no vakina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izany io tsy ampozinareo, ko amin'izay io tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona. Zany hoe mila miomana tsika. Mila miomana amin'ny zavatra rehetra. De ozy ny ao amin'ny Lioka 12:7 hoe fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony de ho kapohina be. Tsika mahafantatra tsara fa hoavy Jesosy fa indraindray tsika tsy miomana akory. Ary mijery tsara io teny anankiray eo amin'ny Lioka 12:7 hoe fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony de ho kapohina be. Tsika zao de mahalala tsara fa hoavy tsy ho ela Jesosy. Nefa indraindray tsika tsy miomana, indraindray tsika variana, indraindray tsika mieritreritra hoe tahaka an'ilay fandehanana handeha any amin'ny dentiste satria mieritreritra tsika fa misy zavatra marary eo amin'ny fiainantsika de tsy maintsy hiatrehantsika mialoha alohan'ny handehanantsika any amin'ilay fiainana mandrakizay. Eto amin'ity zao tontolo zao de misy zavatra tsy maintsy mbola atao aloha, tsy maintsy mbola karakaraina de tavela indraindray ny Andriamanitra zay
tokony ataontsika loha laharana. Ary io kajikajy zay apetrakintsika matetika io indraindray no tena mahatonga antsika tara na dia ny any amin'ny fidirana any am-piangonana azy. Ny mampalahelo dia zao hoe satria tsy ohatran'ny fiaran-dalamby ny any amin'ny fiangonana dia tsy misy mamaika na tara azy. Lasa ohatran'izay ilay fisainana. Tadio anefa fa raha fahasoavana sy fitahiana zany no enjehina ao anatin'iny ora segondra iny dia efa tara isika. Efa tara isika. Ho tohizako ny tantara eo avy satria mandra-pahatonga tany amin'ny toerana Chicago zay nandehanana dia mbola misy zavatra niseho teny An-dalana teny, kanefa ao anatin'izay dia misy tantara anankiray zay entiko aminao ihany koa mahakasika an'izay fahatarana izay tamin'ny volana Jona 20 volana Jona 2024 dia nandeha amonjy ny tanànan'ny Lioka ny tenako manokana. Dia fa tonga ny maraina niomana dia nandeha. Tonga teo amin'ny aeroport tsy tara fa tonga aloha tsara adin'iray sasany teo. Rehefa teo amin'ny aeroport dia niandry teo dia nijerevana hoe firy moa no mandeha mbola aloha tsara. Dia nanantona le olona teo akaiky teo zany zay mpiasa ao anatin'ny seranatsampo hoe zao ty ny andehanako amin'izao ny mandeha. Ahoana? Toy hoe afaka manao check-in ianao fa eny efa afaka mbola miandry koa ianao satria mbola misy fotoana. Rehefa kelikely teo anefany toy hoe hanomboka an'izay anao check-in na anao eo zany hiditra ao amin'ny fiaran-dalamby fiaramanidina azafady. Dia ozy ny teo amin'ilay mpandray ny olona eo hoe efa tara ianao ramose, efa tara zao efa ela be ny teo fa nanontany ny itsy ray aman-dreny itsy aho dia izy ny teny mbola tsy maninona. Dia nantsona moa ilay ray aman-dreny dia niteny teo dia efa tara izy. Dia jerevana koa nefany ilay fiaramanidina zany niembotra koa nefa ny fandehanany. Dia ozy izy dia natsona nisy olona anankiray natsona dia hoe le fiaramanidina ny mbola membotra mbola afaka miditra tsara izy. Dia nampidirina ilay anarana tsy mety tafiditra mihitsy ilay anarana. Dia natsona indray ny manajer izay moa ilay miandraikitra ny zareo tao dia natsona dia rehefa tonga teo dia io fiaramanidina io mbola ao, inona no manakana anareo no anovan'ny fandehanana satria le olona teo aloha zany rehefa tsy tafiditra ilay anarako dia novainy ny rapitso ny andro andehanako. Ampidio izy io ampidio. Dia tsy fantatra izay mifampiresahany ireo tao dia lasa nandeha nakany amin'ilay fiaramanidina tany le manajer. Rehefa miverina avy tany izy dia ozy izy rapitso zany ianao mandeha ozy izy. Nefa le fiaramanidina mbola adiny roa inan'izay indray vao nandeha satria tsy fantatra izay zavatra mitranga atao. Ny lesona izay tiako apetraka amintsika dia zao hoe misy mieritreritra tsika fa efa vonona, efa ao anatiny fiandrasana an' Jesosy Kristy. Kanefa misy zavatra atsambona izay ataontsika satria tara amin'ilay fanaovana an'izay check-in na enregistrement ozy izy tsika izay fanoratana ny anaranao mba hiditra ao anatin'ny fiaramanidina dia mitovy amin'ny olona izay tsy tonga ara-potoana ihany ianao, mitovy amin'ny olona tara ihany. Aoka hiomana mandrakarivintsika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria mafy zany atao hoe tara izany. Fa indraindray amin'ny fahatarana ara-panahy zay ambony ny zavatra rehetra dia everitsika fa tsy mafy akory izany.
de toizako ny tantara mahakasika an'ilay dinaka ny Chicago teo. De rehefa tara n'ilay fiaran-dalamby de hoe andao hoe resina essence fa asitsika solika ny fiara de andao enjehana any amin'ny fijanonana maromaro manaraka. De rehefa nandeha zay de ndao avy de nandeha. Ny tao anaty moa de efa niteny hoe andao de toizana amin'ity fiara ity pasteur fa loatsika andeha milamina. Rehefa noentina moa le fiara de hitako ndray hoe tonga 10 minitra alohan'ny io fiaran-dalamby zay nahatarana io isika fa alao toizana amin'ity. Rehefa teny nefa de tazan'ny polisy avy eny amin'ny ilany amin'ny ilan'ny lalana avaria kavia avaria ny fandehanana somary nandeha mafy de niodina izy nanenjika anay ny tao anaty fiara moa natovy daholo tsisy na tsikaritra an'izay zavatra zay. De rehefa nandeha kelikely somary efa nandeha miadana zany araky ny hafainganam-pandeha zay takininy eny amin'ny lalana andehanana de nandrehitra ny jio lay polisy tao ina de nakasisiny. Rehefa nakasisiny niezaka nametaka ny fehikibona ny ceinture daholo ny tao ina nietsiketsika de gaga lay polisy avany ina napetsiketsika ampidio ny ina napetsiketsika nareo tao ina ato izy so de misy basy afeninareo ato na misy drogy afeninareo tsisy ninina fa saika manamboatra ny fehikibo fotsiny zay nanazava. De ozy hoe tsy mety zany ozy fa rehefa mijanona de mipetraka tsara. De nakeo amin'andray izy satria zano namily de ozy izy hoe fantatro ve nampijanonako anao de ozy izy hoe tsy fantatro satria zay foana moa zany le fantaina petraky ny polisy de ozy hoe nandeha 5 fantatrao ozy ve aloha fa firy ny hafainganam-pandeha zay tokony andehanay de eo amin'ny 70 mail na atsotsika hoe eo manodidididina ny 100 kilometatra isan'ora eo zany zay le izy. De ozy hoe nefa ozy izy ianao nandeha mafy satria nandeha efa tany amin'ny 300 kilometatra isan'ora tany ianao. De ozy ako hoe niezaka nanadio tena hoe ny tao ina tao fotsiny aho nandeha mafy satria hitanao ny tômôbila teo alohako iny somary nandeha mora de ianao nahitana tsara teo amin'za nandeha mafy iny no nakeo alohany ary zay tokoa ny tena zavatra nitranga. Zay tokoa ny tena zavatra nitranga tam'izay fotoana zay. De ozy izy hoe aiza ny fahazanon-dalana mitondra fiaranao na le atsotsika hoe permis na driver license. De nikafoka tao anaty telefona zany nanokatra telefona to zay zaho izy tsy mila assurance satria matetika ny assurance zany ao anaty telefona no petraka. Kanefa ny zavatra tiako atao amin'io de zao fiaran'ny madama nentina tamin'io fotoana io ny taratasiko rehetra hatramin'ny ny taratasy fahazon-dalana mitondra fiara de any anatin'ny tômôbilako zay tavelany hatrany fa sarony eo anaty telefona io karako. De nomeko anazy io le izy de ozy fa iza le tena izy aiza ndray ny taratasin'ny tômôbila de naseho ndray ny taratasin'ny tômôbila zao izy le mahatsara anao mitondra an'le tena izy satria le tômôbila tsy misoratra aminao fa mivadinao nefany ny enao no mitondra enao nefa tsy misy lasa ozy izy nankany ambady avany izy de ela tany izy samy namina vina teo de tsy mahazo ianao ny teo akaiko teo moa zany de misy tovolahy zay tena nanampinoana mihitsy hoe tonga nitsidika anay io tovolahy io ary izy io no nentina ny sakafo sy ny korana tany amin'ny io toerana hoe Chicago io. Tsy mandoa vola zany ianao pasteur tsisy taratasy azonao zany hoe sazy
Fa verona avany izy taratasy lava be miaraka amin'ny sazy no entiny. De ty ozy izy atsoviny any amin'ny fitsarana amantarana hoe ohatrinona no alohanao na ohatran'izany. De niady hevitra tamin'le polisy teo ny tenako. Nandritra ny fotoana vitsivitsy lasa mihitsy nivoaka de niresaka tao inan'ny fiara tao. Nanamavy tena tamin'ny fomba rehetrarehetra. Zaho nge ka mbola tsy nahazo tiketsa mihitsy zay moa le filaza azy na hoe sazy mihitsy avy taminareo hatramin'izay 9 taona na efa 7 taona zay teto. Zaho nge ka ohatran'izao De nitaraina teo hoe ny le hafainganam-pandehanao mihitsy ny tsy ahafahako mamelanao fotsiny amin'izao ozy izy satria tena mifanalavitra be loatra le hafainganam-pandeha takina sy le hafainganam-pandeha nandehanana. Ka atsoviny ihany ozy de alameny. Rehefa elaela teo aza moa de nisy niantso izy hoe fa maninona nisy niantso zany ty polisy ty niantso ny tany amin'ny foibe any tany zay manara maso azy hoe maninona ny ela loatra fa maninona ny tavela eo. Niresaka eo koa izy ohatran'ny mikatsokatso be tsy mazava amiko izy le tany amin'ny anatany. Za zany mbola ningavy ihany de lasa le ozy izy le polisy misy anjehako izy fa alao anenjika ninengana aloha fa tsy mety zany ataon'izany mandeha mafy be eto akaikitsika eto. De zay ny nanampahany resaka de lasa. Rehefa tao anaty tômôbila de ozy izy ny madamako hoe ianao kosa aloha nandeha mafy. De ozako hoe tena nandeha mafy. Ao anatin'ny fotoana izay hanamarinantsika tena de tsy azo rariny mety tsika. Tsy azo rariny eo amin'Andriamanitra. Rehefa tsy mety ny ataontsika indraindray amin'ny fotoana rehetra na de ao amin'ny fiangonana ka misy miteny antsika de manamafy tena isika. Rehefa tenenin'ny hafa isika noho ny ampo sy noho izay hevitrentsika mahamisy atsika de miaro tena isika. Manamafy tena isika. Tonga amin'ilay fitenenana malagasy hoe ny adalan'ny hafa ioezana fa ny adalan'ny tena tafindamba. Ary tsika de tena mezaka manafy lamba ny tenantsika rehefa tratra ny toe-javatra tahaka an'izany ka manao an'izao fanamarina tena rehetrarehetra izao. Fa rehefa izay no ataontsika de tsy mahazo rariny isika. Tsy mahazo rariny eo amin'Andriamanitra. Kanefa rehefa niresaka tao anaty tômôbila de nanaiky hoe tena diso fa nandeha mafy tokoa. Fa zao aleo tsy enjehina intsony ilay fiaran-dalamby satria na le fiaran-dalamby efa tsy tratra intsony satria efa 30 minitra nijanona teo niresaka ny ady-hevitra tamin'ilay mpitandro ny filaminana. De nankany amin'ny toerana ny fisakafoanana vita le fisakafoanana. Tonga ny ampitsony iny ny zoma de vao maraina de natsoko ilay tany amin'ny tribunal zany zay mamavitra hoe ohatrinona ny sazy zay alohako. Kanefa ny alina an'io zahay rehefa tonga avy tany amin'ilay fiaraha misakafo de tao anatin'ny tômôbila fijona vavolombelona ranoray zay nataon'ilay tovolahy zay nitsidika anay ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra anazy tao anatin'ny lalana zay nandehanany ka namahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. De samy nanana finoana daholo zay ary nahery tamin'iny alina iny. Za moa zany alohan'ny antso ny zoma maraina io de niekoka nandohalika hoe tena diso zavatra natao. De niantso amin'izay rehefa niantso de nandray le olona tao de ozy ako hoe zao voasakana omaly. Kanefa za te anazava kely ny zavatra niseho. De ozy izy le olona andraso afendrako amin'ny hafa ianao. De nomeny olona hafa. De rehefa niresaka tamiko ilay olona hafa de ozy hoe firy moa ilay lavana any amin'ny sazy zay azonao de nitononiko teo le lavana le numéro zany tononiko teo zao de ozy hoe taiza de teneniko hoe tery. De ozy hoe zao
Nanoatra taminay le polisy ozy izy fa nisoron'ilay sazonao. Nataony fampitandremana fotsiny. Marina ve hoa? Faly de faly tamin'izay fotoan'izay aho hoe, ozy aho koa hoe, sao de diso le anaranao, sao de tsy za le olonao aloha fa zao le anarako. De enao mihitsy ozy izy. De tena nisaotra an'Andriamanitra satria tena nanahirana voalohany indrindra tsy mbola nahazo sazy tao anatina fitondrana fiara hatramin'izay de lasa izy sazy vao nanomboka ny taona 2020. De nefa zao zany nesorina izay tamin'ny fahagagana satria ny polisy izay nanakana de antsoina amin'ilay hoe state police, izany hoe le aty amin'ny état zany le izy fa tsy le amin'le faritra. De hoe ny matetika mafimafy ny sazy sy zavatra ataony. Matetika tsisy famindrampo. Kanefa tamin'ity de nisy famindrampo vokatra vavaka de nivavaka n'andro alika. Misy teny izay ao amin'ny Isaia 5:7 manao hoe, izao no lazain'i Jehova, ny iray masiny Israely, de namorona azy ny amin'ny zavatra ho aho no anontany ho aho, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany. Apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ho adidin'Andriamanitra foana isika. Izy no miahantsika. Zao ny zavatra teneniko antsika indraindray tsika variana eto amin'ity zao tontolo zao ty, manenjika an'izao tontolo zao ty de adintsika ny fanenjehana ny varavara-pahasoavana izay ataon'Andriamanitra amintsika. Izy fitrany ny famindrampon'Andriamanitra. Zao ny fotoana izay tokony katsatsika de ny mbola mihaino Andriamanitra, de ny mbola mamaly izy. Aleo ny fiainan'izao tontolo zao ho an'izao tontolo zao. Fa Andriamanitra no iahantsika amin'ny fomba manokana. Ao amin'ny Jeremia 7:17 de hoe, kanefa kosa ekeo ny helikao, fa tamin'ny Jehovah Andriamanitra no nidiona anareo ary nivezivezina nankany amin'ny hafa ianareo, teny ambany hazo maitso rehetra, fa tsy mba niaino ny feoko ianareo Jehova. Mila miaino ny feon'i Jehova isika. Vonona ve tsika? Vonona tanteraka ve tsika? Iona amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 2:7 marapara azy tsika, de zao ny vaky ny teny hoe, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7 zany. Tadio fa tsy ny firototonao anatin'ny fiainanao no hamaritra ny fiainana mandrakizay ianao. Mafy izany fahatarana izany. Raha ohatra tsapatsika hoe mafy ny fahatarana fiaran-dalamby, fiaramanidina, de mahatonga antsika miomana aloha tonga adiny ray adiny roa. Misy filazana zay aza moa hoe ho an'ny sasany voanomboka handeha ny zavatra reny, misy tonga adiny 5 adiny 9 tapak'andro maraina meloma izy de fa tonga eny. Zany ny fiomanana, tsy mampime zany, fa mametraka zany hoe vonona tanteraka ena. Fa matetika itsika tsy izay ao anatin'ny ara-panahy fa ny kajikajy ny betsaka. Am'izao manao an'izao, ty atao koatran'izao, tara ny fakanakagondana, tara ny fitohana filazantsara, tara ny fiatrehana ny fahatongavan'i Jesosy. Minao fa itsika rehetra de anomana ny tenantsika ho vonona. Raha ho avy Jesosy de handray antsika ho any aminy satria vonona itsika avy tonga ara-potoana ao anatin'ny fotoana izao ahafahantsika mifantoka sy mibanjina an' Jesosy. Anondrika alohantsika hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra eo misotranao izay noho ny teninao izay mampanontany tenanay hoe vonona ve izay amin'izao fotoana izao. Ndrao tara, ndrao izao ny farany, ndrao koa tonga aloha mitoerana iandrasana nefa tara satria adino ny manoratra ny anarana amin'ny fiara
izay andehanany. Adino ilay antsoina hoe mametraka ny mombamomba anao sy ny fiainanao eo amin'ny toerana izay tokony andehananao, ary adino ny mametraka ny fiainana am-panahy manokana eo amin'Andriamanitra. Ny vatana ny tonga fa ny saina sy ny fo tsy eo. Aoka tsy eo izany izay, aoka tsy ho fanatrehana fotsiny ny fahatongavana eo am-piangonana, fa ny fo sy ny saina eo fitiavana dia mandrakary. Da io manokana ny mpiaino rehetra an'izao radio izao sy izao fampahirizana izao ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ampiombanao azy io. Tononona sangatana aminaranao izany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia mametraka ny mandrapaesaka amintsika rehetra indray ny tenako Andriamanitra fiatanana ny momba antsika rehetra. Veloma tompoko. Narainao teo An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparan'ny Rabeloataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Radio.